Salamo paraika amin'ny 20 Fihirana fiakarana. Manompo ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho. Avy aiza ny famonjenay? Ny famonjenay dia avy amin'Andriamanitra, mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelana angozongozana eny tongotrao, tsy ho rendrehana ny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiaron'i Israely. Andriamanitra no mpiaro anao. Andriamanitra no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamena anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Andriamanitra hiaro anao amin'ny ratsy rehetra. Eny, hiaro ny fanahinao izy. Andriamanitra hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka mandrakizay.